Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 4 Jolay 2020 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 7 Jolay 2020 amin'ny 9 ora maraina. Filazana fampitandremana mahakasika ny alin-drano. Ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina ho an'ny morotsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana ary atsimon'ny nosy noho ny alin-drano antonony avy atsimo andrefana. Noho izany aherin'ny ranomasina izay mety hatratra 3 hatramin'ny 3.10 metatra raha hampisy atoandro ka hatramin'ny zoma 7 volana Jolay. Noho izany mety hisy ny fahasarotan'ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina. Fampitandremana amin'ny loko mena ny eo anelanelan'ny morondava sy tolaniaro ary fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny morotsiraka Besalampy. Entanina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana, Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny Tanjonangotsy. Anorana miatoato ny andro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora izany. Mety hatratra 10 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2 metatra. Tanjonangotsy hatrany Mahanoro. Anorana miatoato amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ary mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny faran'ny fe-potoana. Ho avy avaratra kosa any amin'ny tendrony atsimo ka ho 7 kilometatra isan'ora fa ho avy atsimo Atsinanana izany manomboka ny atoandro ka ho 9 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2 metatra. Mahanoro hatrany Tolaniaro. Anorana any amin'ny faran'ny fe-potoana. Ho avy atsimo Atsinanana na atsimon'ny rivotra any atsimon'ny farafangana ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ary hitatra miandalana any avaratra izany manomboka ny atoandro. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 1.10 metatra fa mety hatratra 2 metatra any amin'ny faran'ny fe-potoana. Tolaniaro hatrany Tanjomvohimena. Mety hisy tandrifon-drahona vitsy any amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy atsimo andrefana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo manomboka ny atoandro ka ho 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2 metatra fa mety hatratra 2.10 metatra amin'ny faran'ny fe-potoana. Misy alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morotsiraka andrefana, Tanjomvohimena hatrany amin'ny Tanjonakabo. Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 20 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora any avaratra Toliara manomboka ny alina. Anonja be na aherin'ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 2 fa mety hatratra 3 metatra manomboka ny atoandro. Misy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjonakabo hatrany amin'ny Tanjonvilanandro. Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora izany. Anonja be ny ranomasina, ny havon'ny onja dia 1.10 metatra fa mety hatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra any atsimo morondava manomboka ny atoandro. Misy alin-drano avy atsimo. Tanjonvilanandro hatrany Analalava. Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na atsimo andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny alina. Adimim-panonja ny ranomasina, ny havon'ny onja dia latsaky ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby. Ho maina ny andro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora fa mety hatratra 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Anonja be ny ranomasina ary ny havon'ny onja dia 1 metatra.